Vaovao hafa tanteraka kosa mila mampitombo ny fanondranana entana makany ivelany ireo mpandrara malagasy mba ahafahana misitraka ny tombontsoa azo avy amin'ny komezara ny fanamarihana ny entiny tale jeneraly ny varotra ivelany izay nanao famelabelara-kevitra tetsy amin'ny antenymeran'ny varotra sy ny indostria tamin'ny andro ny omaly. Tsika zany mbola mijanona amin'ilay vokatra mahazatra fanondrana izany hoe kafe, jorofo, maïs, zavatra hoe zavatra brut, donc tsisy transformation zany a, zay ny matetika ahondratsika. Dia tsy mahagaga raha ohatra ka hoe tsy masarona an'ilay balance commerciale ny vokatra ahondratsika agny, zany hoe regny vokatra brut regny dia tsara fantatra ny opérateur fa kely ny vidiny par rapport ny zavatra efa mba misy transformation nahondranao, ka tsy mahagaga raha ohatra ka balance commerciale fa zany hoe tsy ho profit ny Madagasikara zany. Ka ny zavatra nytenenina teto zany a dia nanentana ireo anondrana bebe kokoa aloha voalohany indrindra, satria matetika na dia hoe zavatra brut raha ny ahondratsika dia kely le quantité, fa raha ohatra ka mba augmentena zay quantité zay a dia mety hoe mahazo tombony ihany zany Madagasikara amin'izay fanondranana entana amin'ny organisation régionale toy ny projet maromaro ministère ny varotra zay vatsiny vondrona européenne zay atao i-développena zay exportation zay, ka tokony trandrahan'ny opérateur koa izay, zany hoe misy an'ireo projet ireo zany misy enveloppe d'argent nameny Union européenne mba amatsina ny activité-n'le opérateur raha ohatra ka hanampy anazy zany raha ohatra ka mila fanampiana izy amin'ny fanondrana entana makany amin'ireo marché régional reo Akory lay e! Finaritra raha Andria! Manaony! Manakory nareo? Akory ale! Salama aby! Mbola tsara. Za malagasy! Za malagasy! Malagasy! Za malagasy! Za malagasy! Za malagasy. Sirop de canne à sucre fabriqué par Zam. Un savoir-faire pour agrémenter vos cocktails.